La 4G Batelma vous présente Ny Vavao. Voalohany ka hatramin'ny 13 Desambra ho avy izao ararotiny fihenam-bidy miavaka amin'ireo entana maro isan-karazany. Batimax, la qualité au meilleur prix. vous présente Ny Vavao. Tsy maintsy ho tratrany tanjona dia ny famerenana ireo nosy malagasy ho an'ny Madagasikara ho ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina nandritra ny lahatenina taony tamin'ny famaranana nidinika nosy malagasy teny amin'ny CCIvato androany. Lany teo anivon'ny anteny miram-pirenena androany ny volavolan-dalàna amatsimbolona ny fanamboarana ny tetezan'ny mangoky. Mitotaly 780 faingo 820 tapitrisa dolara ny volana tanterahana ny fanamboarana izay iteraka vokatsoa maro ho an'ny vahoaka. Voasambotra ny sampandraran'ny polisy misana ny adeloko abevava ao anosy omaly lehilahy iray misoloky ho mpiasan'ny fiadidian'ny Repoblika izay milaza fa mahatafiditra mpiasam-panjakana. Tratrany eraka tamin'ny ihany koa ireo namany mpiray tsokombakomba aminy. Ny makasika ireo nosy malagasy indray no entina aminao anatin'ny zanam-pandarana fataro androany. Ireo nosy malagasy izay manana anarana malagasy hatrizay saingy vitsiny mahafantatra izany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, nateo aza ny fanirian'ireo demokraty any États-Unis hanongana ny Donald Trump tamin'ny raharaha Ukraine. Nampiseho ny fahavononany anohana ny filoha Donald Trump izy ireo momba ny libre échange eo amin'ny fifanankalozana ara-barotra amin'ny États-Unis, Canada ary Meksika. Nadidin'ny rövetrany. Salamandra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny École TV ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao tsy maintsy ho tratrany tanjona dia ny famerenana ireo nosy malagasy ho an'ny Madagasikara ho ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina nandritra ny lahatenina taony tamin'ny famaranana dinika nosy malagasy teny amin'ny CCIvato tamin'ity androany ity ka eto Andriatsilavo. Vohitra ny fitakina ny amerenana ny fiandrianam-pirenena malagasy amin'ny vondrony nosy sambatra, nosy kely, nosy bedimaky ary nosy ampely. Mahatsapa ihany koa ny rehetra fa zany fitakina zany dia mila fandraisana rehetra avy amin'ny malagasy vakivolo sy nisy nambaratokana. Voalohany amin'izany ny serasera sy ny fanentanana. Ampafantariny bebe koa ny mpiray-tanindrazana ireo nosy ireo. Isan'ny sosokevitra natolotry ny fizaka ihany koa ny fampidirana ireo nosy ireo ao amin'ny anampanorena, ao amin'ny fandarana fampianarana, ao amin'ny saritany Madagasikara sy ny fampiasana zany amin'ny filazana ny toetrandro. Eo amin'ny setra diplomatika dia mihevitra ny fizaka fa tokony dindinina sy faridina indray ny fandraisana sy ny fomba fiarah-miasa amin'ny firenena hafa sy ny fikambanana resam-pirenena sasany ka imasona ny tombotsoan'ny tanindrazana tanindrazana. Omena lahara-pahamena ary izany ireo mpiara-miombonatoka manaja ny fiandrianam-pirenentsika. Ao amin'ny setra diplomatika izay ihany dia natsidika ny tokony hitondrana zao diny zao eo anivon'ny setra resam-pirenena. Izay raha fitinina ireo hevitra tapaka nandritra ny 3 andro tamin'ny dinika nosy malagasy ny tanterahana teny amin'ny CCIvato, nandraisany solotenan'ny malagasy rehetra anjara. Nandritra ny fandraisam-pitenenany, nilaza ny filohan'ny Repoblika fa nanatona ny filoha teo aloha Dideratsiraka, nanontany ny antony tsy nahazoana ireo nosy ireo mialohan'ny ny anombohana ny dinika. Dia niteny anahy ny filoha Dideratsiraka hoe niady rery aho. Nanao ny dinga anahy fa ny firenena hafa tany ivelany indray toy ny Cuba, toy ny Libye sy ny maro samihafa no vonona ny mampy amin'ny Malagasy. Fa isika samy Malagasy dia mifamingana, mifampitsikera sy mifanampy efa fotoana ty aoriana dia izao mbola tsy tafaverina izao ny nosy Malagasy.
Ny andro ny tenenako an'izany dia zao ny fampizarazarana asika ny teny izay nampiasaina hoe diviser pour mieux régner no mbola mahatonga amin'ny firenentsika ohatranao amin'izao tsika anova ny tantara izy zao tsika dia efa hita saritra sary sokatra sary izany endrika fampisarasarana any malagasy zay misorako anareo rehetra malagasy mpitandrazana misorako manokana fidiveratsiraka ndao ifanampy indao ifampitanana fa rehefa miray fo miraisaintsika milaza aminareo fa tsy maintsy tratra ny tanjona ary tsy maintsy tafita ny malagasy. voaray ny tatitra sy ny fekevitra nandritra ny dinika hoy ny voalohan'ny repoblika ary omena ireo manam-pahaizana sy ireo diplomata ny fanohizana ny fitakiana. Tsy mora ny fitakiana atao ka manainga ny rehetra ifanometanana, tsy asiana fanavahana fiaviana, fironana politika sy ny tsy fitovian-kevitra. Fotoana izao anehoana ny firaisan-kina ho hatrany ny filoha. Ny azontsika ireo nosy ireo no tanjony. Tsy moramora ny famerenana ireo nosy ireo. Tsy mora ny dingana amerenana izany. Tsy mora ny lalana hodiavana atongavana amin'izany tanjona tendren'izany. Satria raha mora tokoa anie izany dia efa tamin'ny taona 1995 no mberiko ireo nosy ireo. Nafarafakely ny farafaratsiny tamin'ny taona 1995 natao hina kelyn'izay. Dia efa tafaverina fa fatatsika ny olana maro sy ny tetikady tokony mapetraka amin'izay. Fa ny voalohany afahantsika mandresy dia ny firaisan-kina mba tsy ho vaky isika malagasy. Zay ny zavatra voalohany. Ao tsika mba tsy ohatran'ny malagasy sasatsasana zay tamin'ny nanampony Barea teny amin'ny Père Pedro ny tena dia nilaza hoe tsy aleo ve omenany 4000 volaka zay omenany Barea. Taony sasany no nanao fanamby no hoe za dia manao tamin'ny matitra voalohany manao fanamby fa tsy mampiditra baolina ny malagasy. Hoe iaho hoe aiza zany ahoana zany zany hoe isika malagasy ihany tsy manohana ny mamalagasy atsika. Isika malagasy samy malagasy ihany no manohatra ny ekipatsika. Isika malagasy ihany no manohatra ny mpitondrantsika tsy atongavana ny amin'ny tanjona zay raisina. Tsy nisy nanampy ny fitondideratsiraka tamin'izany mangataka mpahampioa ary misaotra ny fitondideratsiraka tonga eto avao mananaraka an'izany fa tsy maintsy manesy ampitakina amin'izany. Zay ny teneniko hoe azahoany ihany ny hevitra tsy mitovy amin'ny resaka politika. Fandao iroso ho an'ny taranaka fahamarina. Ny faran'androany 2 Desambra 2024 ny dinika nosy malagasy. Ny 2 Desambra 2024 ihany koa no nametrahana ny fijoroan'ny repoblika faha-4. Nanamafy ny voalazan'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina filoha teo aloha Didier Ratsiraka ary nilaza fa tsy nisy nanampy tamin'ny fitakiana ireo nosy malagasy. Laza koa ny filoha teo aloha fa zava-dehibe ny fitakiana ireo nosy ireo ny fiarametan'ny malagasy rehetra. Ka itao Andry Tsilavatra. 40 taona dia aoriana mbola tsy miverina amin'ny malagasy ireo nosy malagasy miisa 4. Antony maro no nahatonga izany hoe ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka. Antony lehibe indrindra tamin'izany raha ny fanazavana hatrany hoe variana tamin'ny adala politika ny teto Madagasikara ka nanadiny ny fitakiana sy ny mahazava-dehibe ireo nosy ireo. Sarotra ny teny izany milika fa voalohany aloha tamin'ny territoire voalohany tsy misy antoko mba iray azy mba nanampy. Fa azontsika fandraisana tamin'ny 1969 sy République Sylvatsary tamin'ny nationalisme tsisy nitotorepika halan'izao raha nataontsika ohatrany Barea iny hoe io fa azontsika hoe izy ngamba nisy dinamika hafa kokoa. Tsisy na syndicat na iray azy, tsisy parti politique tsy hainao mandery na iray azy manampy tamin'ny lafitandrony fa ny namana Vandelamba Castro ny Algérie Mauritanie na Saddam na ambany Arabie Saoudite ambany Iran reny ndraiky reny tsy miray hitsy ny satisfaction raha entantsika
ady la politika ka efa saky ahazotsika ihany izy io saky ahazotsika ihany amin'ny toerana. Naneho ny heviny ihany koa ny filoha teo aloha Didier-Ratsiraka manoloana ny tenin'ny filoha frantsay nandritra ny fandalovany tany amin'ny Île Glorieuse na ny nosy sambatra farany teo. Milaza izy hoe ici c'est la France. Manaiky atsika izy fa raiso ambony raiso ambany dimy tsara inona no ataontsika zao mangataka ny famerenana nireo nosy teo aty Madagasikara mitaky famerenana avy amin'ny frantsay zany hoe mbola azy izy zao normal izy amin'azy hoe ici c'est la France pour le moment. Manantena araka izany ny filoha teo aloha fa iova ny toedrarà ary tsy maintsy ho azon'ny malagasy ireo nosy ireo raha toa ka mitohy ny firaisan-kina sy ny fametrahana ho ambony ny fiandrianam-pirenena. Tsy voalohany ny fiarahana eo amin'ny era Rajaonarimampianina sy Marc Ravalomanana. Efa tamin'ny 12 ny volana Oktobra 2024 fotoana nidiran'ny Marc Ravalomanana antsokosoko teto Madagasikara no nanomboka izany ny antsipirina zay Arson Andry. Gaga sy talanjona ny malagasy raha niditra antsokosoko teto Madagasikara ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc izay nanao sesitany ny tena ny taorian'ny raharaha 7 ny andron'ny 12 Oktobra 2024. Hatramin'izao tsy nisy nipika ny fomba nidirany teto Madagasikara. Nitalin'ny kabinetran'ny fiadidinan'ny Repoblika Ara-Parinjaka Henri ihany no nilaza fa niditra antsokosoko teto Madagasikara ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana raha tsy aivina ny tantara ka nilaza fa andray andraikitra ny fitondram-panjakana. Nanipika mazava kosa nefa ny filohan'ny Repoblika Rajaonarimampianina Hery sy ny Prime Ministra Kolo Roger tamin'izany fa sady tsy nosamborina no tsy nokadraina Ravalomanana Marc fa napetraka amin'ny toerana sahaza azy ho fiarovana ny ainy. Fepetra ara-panjakana, mesure administrative no nampiarina ka nametrahana azy amin'ny toerana arahi-maso manokana résidence surveillée tao amin'ny Amirauté Bana Antsiranana. Taorian'izay dia niarahan'ny rehetra nahita fa nahazo toerana tao anatin'ny gouvernementa izay natsangana trano ny tim toy ny ministeran'ny rano izay niay mivantana ny Samva, ny ministeran'ny fambolena ary ny ministeran'ny varotra. Ankoatrio dia mbola nahazo filoha lefitry ny faritany Antananarivo teny amin'ny antenimera-pirenena i Razafimanantsoa Anitra izay solombavam-bahoaka tim sy Randriana Sangirivo izay questeur faharoa. Mbola nitanany toeran'ny filoha lefitry ny antenimera-ndoolona ihany koa ny solotenany antoko tim tao anatin'ity androm-panjakana ity. Rehefa nanomboka nasehon'ny mpanao gazety ny kolokolo sy ny fanitsahan-dalàna nataon'ny mpitondra HVM tamin'izany fotoan'izany, toy ny fifidianana sy kolokolo natao tamin'ireo solombavam-bahoaka sasasasany teny amin'ny Pont d'Ormain bahoaka Ivato ny voalohany sy faharoan'ny volana Aprily 2024 ka nanomboka naleminy fitondrana HVM dia niala tamin'ny fanohanana ny fitondrana HVM ny antoko tim ka niditra tao amin'ny hetsiky ny solombavam-bahoaka misa 770. Nitaky mazava ny fialan'ny filoha Rajaonarimampianina Hery tamin'izany fotoan'izany toy ireo solombavam-bahoaka misa 770 izy ireo. Zahay androany mangataka amin'ny fomba ofisialy ny fametraha-pelana nareo. Ankehitriny, rehefa tsy naomby tamin'izay fifidianana anatreny ny antoko tim dia izao miverina miaraka amin'ny HVM izay naongana izao indray ka mampametra-panontaniana ny mpanarabavao ny ambadika sy anton'izao fiverenana miaraka izao. Ny antoko HVM izay nahazo 700 vato manan-kery tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany dia tsy nandray anjara intsony tamin'ny fifidianana taty aoriana toy ny solombavam-bahoaka sy ny fifidianana kominaly izay mampametra-panontaniana ny mpanarabavao ihany koa ny anton'izany satria ny antoko politika amin'ny mahantoko politika azy dia tokony handray anjara hatrany amin'ny fifidianana. Mazava amin'ny mpanarabavao fa tsy vaosambany na voalohany no niarahan'ny HVM sy ny tim toy izao mitranga ankehitriny izao fa efa nanomboka ny taona 2024. Nitondra inona ho an'ny firenena nefa izay fiarahan'izy ireo izay hoy hatrany ny fanontanian'ny mpanarabavao. Lany teo anivon'ny antenimera-pirenena androany volavolan-dalàna amatsina volan'ny fanamboarana ny teteza mangoky. Mitotaly 420 faingo 720 tapitrisa dolara vola anatanterahana n'izay fanamboarana izay Henri Flore. Lany somatsara ny volavolan-dalàna ny fehy ity fanamboarana tetezana zay ho atao any amin'ny renirano mangoky ity ka dia misaotratsika solombavam-bahoaka nandray an'izay andraikitra goavana izay ho an'ny firenena sy ny tanindrazana. Araka izany nolanin'ireo solombavam-bahoaka teny anivon'ny antenimera-pirenena androany ny volavolan-dalàna matsimbola ny fanamboarana ny tetezany mangoky. Isan'ny tetika sagoavana indrindra eto Madagasikara ny fanamboarana ny tetezany mangoky izay mirefy 720 metatra
nandritry ny fandraisam-pitenenana ireo solombavambahoaka no nanamafisan'izy ireo fa zava-dehibe ny fampiroboroboana ny tetikasy sa mamaly ny filan'ny vahoaka iny fotony ary irin'izy ireo ny toizan'izany hatrany. Tombotsoa maro no azo aoriany fahavitany asa fanamboarana raha nambarany minisitra tompona andraikitra. Io tetezany mangoky io zany isan'ny tetezana araka ny voalaza teo lava indrindra eto Madagasikara. Amin'izao fotoana izao izy io nisy somary fanitsiana kely, nisy fanadihadiana nampitomboana satria raha nandinika ny mpamatsy vola sy ny fanjakana malagasy dia ny hoe azo ampiasaina ihany koa izy io atao tohadrano. Ary izy tohadrano ambany tetezana io izy andrana ny lemaka rehetrarehetra be voay sy mangoky iny. Ary ahitana tombotsoa lehibe zany io tsy eo amin'ny lafiny famovoizana ihany mampitoy an'io faritra tsy mandrefana amin'ny faritra menabe izay isan'ny tany mamokatra fa isan'ny ahafahana eo mampitombo ireo velaran-tany vokarina amin'ny faritra andrefana. Raha ny fahafantarako anazy ny fahavitany ny tetezana dia mety hatratrahany eo amin'ny 5,000 hektara eo amin'ny faritra Bevoay sy Manja iny. Mitotaly 4,20 tapitrisa dolara na 2,400 lavitrisa ariary ny volana tanterana ny fanamboarana ny tetezany mangoky, miampy ireo foto-drafitrasa hafa na ny aktivité connexe ka 20 tapitrisa dolara avy amin'ny BADEA, toy izay ihany koa avy amin'ny Fonds saoudien de développement, 10 tapitrisa dolara avy amin'ny Fonds kuwaitien de développement, 10 tapitrisa dolara ihany koa avy amin'ny OFID ary 4,20 tapitrisa dolara avy amin'ny gouvernemanta malagasy. Anomboka ny taona 2024 ny asa fanamboarana ity tetezana mangoky ity, izay ahatratra amin'ny taona 2024 ny asa fanamboarana no ny asa goavana amin'ny mahatetezana lavitra indrindra azy eto Madagasikara. Isy fiantraikany lehibe amin'izo fototry ny olom-pirenena amin'ny fahazahoam-baovao maro lafa ny fitsipahan'ny solombavamboaka ny andinina fafito amin'ny lalàna mifeny serasera amin'ny resaka ny fahafahan'ny mpanao gazety mamoaka vaovao miafiny. Henri Flory. Ny fanaovan'ny mpanao gazety ny fanadihadiana lalina na ny investigation no fomba iray lehibe ahafahan'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo, mahafantatra ny marina sy misitraka ny zony amin'ny fahazoana loharanom-baovao maro samihafa. Ny fanadihadiana lalina no nahafahana nanome loharanom-baovao ny tena zava-misy mahakasika ny fikononkononana mangingina ataon'ny mpitondra fanjakana sy mpanao politika maro nisy teto amin'ny firenena hatramin'izay. Manoloana izany indrindra, isan'ny niadian'ny mpanao gazety hatrizay ny fahafahana mahazo fahalalana amin'ny asa izay ataony. Tsy tokony hosakanana ny fanaovana investigation sy ny fitadiavana ireo vaovao miafina na hafenina. Nefa moa zany rehefa natao mitsangatanana dia resy izahay. Nentina atao amin'ny fivorimbe ny fanapahan-kevitra le izy niady ihany koa izahay hoe tokony ho azo avoaka zany satria zo fototry ny mpanao gazety ary eo ihany nge ny mpanao gazety fa ny olom-pirenena mihitsy no mitaky an'io hoe maninona moa no mivorovoro ny mpanao politika na mivorovoro ny mpanao mpitondra fanjakana any manapa-kevitra ho amin'ny tombotsoa ny be sy ny maro nefa le be sy ny maro zay tapahana ny momba ny fiainany tsy mahafantatra akory an'le fanapa-kevitra niady an'izany zahay saingy rehefa natao mitsangatanana dia resiny ray mandeha ihany koa. Ho an'ireo solombavambahoaka izay mpanao gazety ihany koa, ia maro ny toetra raha maizimaizina isy eto amin'ny firenena toy ny zava-nisy teny amin'ny Paon-d'Or. Raha tsy avela malalaka ny mpanao gazety hanao ny fanadihadiana lalina sy karoka vaovao miafina. Tegna mpanao gazety mipetraka amin'ny toerana solombavambahoaka mifandaliovana gnato fa ny tena toerana dia mipetraka amin'ny fanaovana gazety amin'izay hoe mahaolo ny vahoaka zay ka raha amiko manokana zany karazana hoe fanakanana ny zony vahoaka ihany zegny amin'ny ankapobeny. Resaka ohatrany ka ny Paon-d'Or ny huis clos raha izy zany navoaka raha amin'ity lalàna ity zany dia mazava ho azy igady le mpanao gazety tsy gady moa fa sady ny lamandy izay misy zao zany sady ny lamandy le mpanao gazety namoaka ny vaovao iny ka raha ohatra ka izay zao mitoy ao moa mino mbola manana avis gn'ACC managnevo fanapa-keviny fa misy ny fanapa-keviny resy gn'ACC dia magnategna zay fa andray fanapa-keviny izy. Mbola hoeny amin'ny anteny merandoolona ankilany ity volavolan-dalana ity, izy ireo izay aneho ny fomba fijeriny mahakasika izany. Tontolon'ny fampianarana namoaka circulaire ny teo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony manoloana ny savorovoro misy
amin'ireo université maro eto Madagasikara. Tsy aivina ao anatin'izany fa fanadinana no atao mialohan'ny hanomezana ny mari-pahaizana licence fa tsy soutenance araky ny arrêt ministériel tamin'ny volana martsa 12 io nasena. Maro amin'ireo université sy toeram-piofanana ambony miankina amin'ny fanjakana no tsy mampiatra ny fepetra takina amin'ny rafitra LMD na ny licence master doctorat raha ny eto Madagasikara. Isan'ny voalaza ao anatin'ny fampiarana ity rafitra ity araky ny fanazavana ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy ny hoe fanadinana no atao amin'ireo mpianatra rehefa mavita ny taona fahatelo na ny L3 fa tsy soutenance. Ity farany izay ampiarany université mpanjakana maro manerana ny nosy tao anatin'ny taona maro na efa nisy aza ny famoahana arrêté ministériel ny volana martsa 12 makasika izany. Rehefa mamarana ny taona fahatelo zany ny ankizy dia amin'ny alalan'ny fanadinana no amaranana ny fampianarana azahoan zareo an'ilay diplôme licence. Zay zany dia manamafy tsara ao anatin'ilay atao hoe système LMD dia misy ny atao hoe L3. L3 zany no ifaranan'ny fianarana azahoana an'ilay licence. Dikan'izany tsy manao soutenance na mémoire ny ankizy satria raha mbola mpanaovina soutenance izy dia lasa L4 zany ny fiafaran'ny tao-pampianarana. Izay zany nahatonga anay namoaka tamin'ny alalan'ny baiko ny maindra-mato ministra ny namoahana an'io circulaire io mba hampasiahivana. Misy te-ambolo korotana eny amin'ny ambaratonga ambony raha ny fanazavana ka namadika ny hevitra ity circulaire ity ho zavatra hafa. Tsy fantatra moa ilay savorovoro na ninina natao satria nisy mpampianatra zany namory mpianatra ka rehefa namory mpianatra zareo dia nanazavany hoe ianareo zany dia hatao akitsapaka ny fanaovana encadrement anareo satria izahay dia voarara fa tsy mahazo mihoatra ny 500 ora intsony ny ampianarana ety amin'ny université. Rehefa naheno an'izay fanazavana nataon'ny mpampianatra zay, ireo mpianatra reo dia lasa nanao fitokonana. Isan'ny nahatonga ny savorivory tamina université maro teto Madagasikara toy ny tao Fianaratsoa ny tsy fampiny ny fanazavana momba ity circulaire navoaka ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ity. Raha ny fanazavana hatrany amin'ny fangalana ny mari-pahaizana master sy doctorat ny mpianatra no manatanteraka ny soutenance azahoana izany. Folo taona asa an-terivozina no sazo navoaka ny pôle anti-corruption maly an'i Claudine Razay Mamonjy. Mpanotsaina ny 13 rajonary mampiana tamin'ny raharaha fanodikodinana volam-panjakana sy kolokolo tao anatin'ny raharaha Ambomamasina distrikany Ambalavao. Fanirary Sona Andry. Fanararo tapahefana fanodikodona volam-panjakana ireo no nanenjehana olona misadiny tamin'ny raharaha commune Ambohimamasina distrikany Ambalavao. Isan'ireo voarorio ato tamin'ity raharaha ity Razay Mamonjy Claudine mpanolotsaina manokan'ny filoha teo aloha rajonary mampianana hery. Sazy 10 taona asa terivozina no didina voakan'ny PAC na ny pôle anti-corruption ho saziny Razay Mamonjy Claudine. Namoahany PAC didy fanamelohana ihany koa ireo olona niraitsykombakomba taminy sy didy fampisamborana ho an'izay voarory tsy nanatrika ny fitsarana. Raha tsy ivina ny taona 2024 tao arian'ny fanadihadina nataony avy amin'ny IGE na ny inspection générale de l'État tany amin'ny commune Ambohimamasina izay nahita fanodikodona volam-panjakana tany amin'ny 700 tapitrisa ariary no niatombohan'ity raharaha ity. Rehefa voarainy ny biankony antota taratasy dia nosamborina teny amin'ny Palais des Sports Mamasina Razay Mamonjy Claudine ny volana aprily 7 Isan'ireo voatonontonona tamin'ity raharaha Ambohimamasina ity ihany koa ny Premier ministre teo aloha solon'andrasana Olivier Mahafaly izay ny HCJ na ny Haute Cour de Justice ihany no afaka mitsara azy. Tsy ity raharaha Ambohimamasina ity ihany no mahavoarory ity mpanolotsaina manokany filoha teo aloha ity fa mbola misy raharaha hafa mbola hitsarana azy raha ny loharanom-baovao voaray. Andrasan'ny mpanara-baovao kosa ny amin'izay ho fanadihadian'ny HCJ ny Premier ministre teo aloha solon'andrasana Olivier Mahafaly satria efa afaka miasa amin'izay ity fitsarana ity. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray mankalaza ny 20 taona ny siny teto Madagasikara ny Bank of Africa Madagascar ary 13 taona nanaovana expertise nanamariana izany ny fanokanana tamin'ny fomba ofisialy ny trano vaovao ao amin'ny Galaxy Andraharo. Yona Sena. Isan'ireo banky matanjaka sy miparitaka indrindra eto Madagasikara ny Bank of Africa
manosika ireo orinasa madinika salatsalana vaventy eo ihany koa ny olon-tsotra amin'ireo famindramam-bola maro ao aminy manome ary anome fahafampohatra ny mpanjifa ny banky raha ny fanazavana amin'ny 20 taona ho avy. Dia ho amoa dia grupy panafricain filaza satria amin'ny firenena 20 ty Afrika misy azy ary anisan'izany tsika eto Madagasikara izay tonga voalohany satria amin'ny faritry l'Océan Indien fitondram-panjakana dia tsy maintsy manana an'izay veriny hitondrana ny firenena ary mba nantanterahana an'iny dia miantso izy ny samihafa eo amin'ny firenena sehatra tsy miankina indrindra ary ao anatin'izay ny banky satria tsisy raha mandeha eto raha tsy misy ny famatsiana ara-bola. Isan'ireo miara-mombonantoka amin'ny fanjakana amin'ny fanatanterahana ny tetikasa fiarina ny BOA Madagasikara. No tanterahana omaly ny fanamarina ny tsingeritaona faharoapolo nijoroany BOA teto Madagasikara sy ny fanokanana ny trano vaovao etsy amin'ny Galaxy Andraharo izay natrehany olo-mpanjakana ambony sivily sy miaramila eto amin'ny firenena ary ireo mpiara-mombonantoka amin'ny BOA Madagasikara. Mankalaza ny tsingeritaona nijoroany tsikany ara eny Akorondrano. Ny roso amin'ny tsaratsara kokoa hatrany sy ezaka anome fahafampohany ireo mpanjifa ny tanjona hoy ny tompona andraikitra Kaitan Andriatsilavo. Iroso amin'ny tsaratsara kokoa hatrany ho fanomezana fahafampo ireo mpanjifa. Io ny tanjona lehibe ho an'ny Chicken Nart amin'izao fankalazana ny tsingeritaona nijoroany izao. Taona amin'ity herinandro ity zany ny Chicken Nart. Somary mampiavaka ny Chicken Nart zany somary hafakely asa raha hitanareo angamba ny paozin'ny trano ny fandrindrany trano fa ohatrany hoe any trano ianao zany rehefa mitsofokato ianao dia mampivoatra koa zay izay rehetra momba ny ekonomika ny kulturaly dia mianto izay mpanakanto isan-karazany zany hoe ato izy zany no mizara ny traikefany sy ny zavatra hainy natao hoe fizarana traikefa mihitsy zany ty toerana ity ao zany ny mpanao hosodoko ao ny mpanao hira ho an'ireo vao misandratra azo atao hoe fandraisam-bahiny ihany fa tsy azo atao ohatrany hoe restaurant lehibe reny fa ny tena hainay zany dia ty atao hoe poulet rôti. Le poulet rôti zany miaraka amina salade na miaraka amin'ny frity ary izay ihany no ataonay aloha hatreto fa amin'ny heritaona zay mety tondra ny toy ny atao hoe hamburger hafakely style Chicken Nart zany. Amin'ny 10 ora maraina hatramin'ny 7 ora alina ny ora fisokafana ho an'ireo izay mandalo eny Akorondrano. Ankoatra ny toerana sy ireo tolotra izay mampiavaka azy, isy ihany koa ny tolotra vaovao aroso ireo mpanjifa ho an'ny taona manaraka. Vinavina zany dia fanlazaiko tena zany fa hoe anampy hamburger zany no fanampiny dia mitohy ihany koa ireo zavatra rehetra efa nataonay rehetra taloha zany dia mitohizina ihany ho an'ireo izay mbola tsy manala ny Chicken Nart zany dia manasa azy na andalo fotsiny zany mijery ohatra ankoatrany ahoana zany fandraisam-bahiny hafakely zany izay mitovitovy ohatrany any an-trano na fandraisana anao zany na ny zavatra rosoanao zany dia ohatra mitovy any an-trano tonga dia malala ianao ohatrany any an-trano azy zany dia aza misalasala zany mandalo mamaganay izay koa zany mampanofa salle ho an'ireo izay mampanao tianao formation kely ho an'olona hoe 10 zany na tianao fety kely atao hoe entre amis moa zany hoe intime. Eny Akorondrano tsahivana no misy ny Chicken Nart ary misokatra ho an'ny rehetra maniry ny zara-traikefa amin'ny lafiny kanto sy ny kolotsaina na ihany koa amin'ny lafiny ara-toekarena sy ny maro hafa. Tonga tamin'ny fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay ny atatsika ny fizarana karatany ao amin'ny commune ampanotokana district any Ambohidratrimo. Eo ihany koa makasika ny fifaninanana abiara grand défi black ball andiany fahadimy rehefa vary. Guti manolotra ho anao sakafo. Matsiro be za matery an'izany. Ve nanao? Ie,
super maman mihitsy nanao andry Madeleine matsiro be ireo. Nandeha lavitra be mihitsy vao nahita ny akora tsara indrindra naovana Madeleine. Saika nangalarany gisa le akora fatafatsoka ihany maman. Nanafana be aza ny andro tany na mbola tratry ny orana ary maman dia tonga ko tetỳ an-trano ihany le izy. Sady mahay lakozy be mihitsy maman dia io le Madeleine e. Wai! Madeleine any Gouty kay! Fanem manany ihany! Gouty Madeleine tena tsara sady malefaka aok'izany. Misy enina be zao anaty fonosana iray. Gouty Madeleine 10 ariary. Vokarin'ny orinasa JB. Gouty, tous les plaisirs de la vie. Allô? Manon! Tamy efa mbola taraiky anaty ambotaka. Efa commence koa ny raha ty ato e. Tarky mba ataovy live a. Zara ho amin'ny namanao ireo fotoana maminao rehetra. Telma Wiki plus 4G efa misy Facebook, WhatsApp, YouTube. Telma et moi amin'ny vidiny 79 000 ariary TTC. Amin'izao ny hoe izao ary arotany fiainam-bidy goavana hatramin'ny 10 isan-jato eny amin'ny Telma Shop. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossil, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques, à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Gouty manolotra ho anao sakafo. Ie, nandeha lavitra be mihitsy vao nahita ny akora tsara indrindra naovana Madeleine. Wai! Madeleine any Gouty kay! Fanem manany ihany! Gouty Madeleine tena tsara sady malefaka aok'izany. Misy enina be zao anaty fonosana iray. Gouty Madeleine 10 ariary. Vokarin'ny orinasa JB. Gouty, tous les plaisirs de la vie. Un an. Un an de découverte, de sentiments, de sensations, de rire et de joie. Un an de partage. Et pour fêter ça, Milala vous invite à Courdic pour une grande tombola du 7 décembre au 7 janvier. Verina eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Ponina maheran'ny 2 arivo amin'ny fokotany 3 amin'ny commune Mpanotokana district Ambohidratrimo no azo karatany amin'ny alalan'ny hetsika fanomezana karatany vaobe mizotra araka ny tokony ho izy avokoa ny dingana rehetra amin'ny izany rapitsy no anomboka ny fizarana miantarandriana. Fokontany 3 no isantara ny hetsika fanomezana karatany vaobe mitindray mitorakity. Nivoky tany ampanataovana Atsimo, Soavy Malaza ary Belanitra amin'ny commune Mpanotokana distrika Ambohidratrimo. Ampahambetsaka amin'ny mponina amin'ireo voky-tany ireo no tsy manana taratasy ara-dalàna amin'ny taniny. Maro no anton'izay. Ny olana ampanana tany zany dia eo amin'ny fizaran-doha. Io zany neneny mbola tena betsaka ny olona satria le oloha zany mbola tamin'ny andron'ny dadabe sy bebe daholo ny taratasy-doha ny tany dia samy nandrinandry teo zany. Dia ao koa moa le fatahorana amin'ny birao, le vola miala, le fiomanana amin'ny
fanjanjany eo zany dia isy an'izetsika izao dia mba teo zany samy nanao ny azy ny tanina samy hanao ny fizaram-panana ny olona. Amin'ity any andiany ity mandrina andro arivisa no isitraka karatany amin'ny alalan'ny hetsika hanomboka raha mpitsokosa ny fizarana izany tanjona ny amaliana ny filanim-polony fotony sy ahafahany vahoaka miasa amin'ny tany amin'ny mpilaminana. Fa efa hoe hita ara-dalàna mihitsy zany le tany satria teo aloha tao nisy an'le kadastra nefa ohatran'ny hoe tsy hitanay izay voakan'le kadastra dia zao efa hoe misy an'le karatany dia azo antoka izy fa marina zany le tany. Eny misy ny olana fa hitsinjovana an'ilay aoriana mihitsy zany satria zao mety sasa mety tsisy olana fa rehefa anoriana fa ny ankizy anoriana mety hisy olana raha ohatra ka tsy vao marina le tany. Teo amin'ny 13 taona teo zao nananako an'le tany tsy nisy kopia fa le tany anankiray alova vao tao anatin'ny 5 taona nefa mbola tsy vita déclaration dia zaranay ara nisy an'izao karatany zao. Tany vokotany nampanataovana tsimo ny nanao demandy fa 7 sy 700 tao anatin'ny zay rehetrarehetra zay ohatra nafinaritra mihitsy ny niara-niasa tamin'ny ministera ny fanajariana ny tany ary tena nakasitrahanay mihitsy satria tena tonga ety ambany volobe aty ny iraky ny ministera ny sarany karatany nalohan'ny vahoaka 5,000 sy 1 alina isaky ny parcelle. Nanara-dalàna tanteraka ny dingana rehetra tamin'ny fikarakarana ireo karatany ireo. Nanao fanentanana aloha zany zay teny toerana dia vita ny fanentanana dia nanao ny fandraisana fangatahana teny toerana ihany dia vita ny fandraisana fangatahana dia namoaka décision sy ny afisazy 15 andro alohan'ny dina nanao fitsiriana zany peta-drindrina no mipetaka tety amin'ny commune sy tany amin'ny toerana nisy an'ny teny amin'ny vokotany anaovana an'le karatany. Dia rehefa mipetraka amin'ny peta-drindrina sy ny décision dia nidina indray nanao ny fitsiriana teny an-toerana. Rehefa vita ny fitsiriana dia nanao contrôle ny teto anivon'ny BIF niaraka tamin'ny RSF dia rehefa vita ny contrôle dia nanao ny vectorisation indray sy ny transformation. Taorinan'izay nanao ny impression zahay dia vita izay rehetra izay dia mbola manao contrôle ekipa avy ao amin'ny DGAFT dia aorinan'izay zany vao mivoaka ny karatany. Ampahany tamin'ny dingana narany ireo nanomboka ny volana martsa tany fianonanim-boanjany izay niainga tamin'ny fanentanana hitoehatrany ny hetsika hoy ny mpikarakara. Nampahafantarina androany tetikasa molavolana saritany vaovao ahitana ireo mpisehatra rehetra amin'ny lafin'ny fandrarana tetikasa nitsangana vokatry ny fiara-miasa ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ny Instat ary ny PNUD. Tinara tsy mandresy. Olana goavana tsy ahafahan'ireo tanora mpandraharaha mampivelatra ny tetikasan'izy ireo ny tsy fananana enti-manana ara-bola, ny tsy fahafahana mampivelatra ny tetikasa sy ny tsy fanomezana laka ny fampiofanana arakasa. Ho fanampiana azy ireo hiatrika izany olana izany sy ho fampivondrona ireo tanora rehetra eto Madagasikara, atsangana ny tetikasa famolavolana saritany mirakitra ireo mpisehatra eo amin'ny lafin'ny fandraharahana rehetra manerana ny nosy. Le mampinina atao zany dia mba hafahana manorosoritra sy mamatatra hoe aiza no misy ireo olona miatsehatra na toerana miatsehatra amin'ny fandraharahana dia inona no tantsoroka meny zany hoe aiza izy inona no ataony oviana izy nanao an'le izy dia inona no tolotra omeny ny tanora. Le cartographie dia zay no antony mondrona anazy ireo mba hamantarana tsara ahafahana eo ministera tanora sy fanatanjahantena manome toro lalana ny tanora raha mitadinareo famatsiana ara-bola dia ary amin'ny banky taxe zao ny tolotra omeny. Raha mitadinareo fampiofanana na fiofanana dia ary amin'ny toerana taxe zao no andehananareo. Zany hoe ireo izay acteur rehetra ao anatin'ny entrepreneuria zany dia horaisinay tanana fanaovana fanadihadiana azy mba hahafahanay manampy tanora. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny fambolena ny toe-tsaina Youth Connect Africa entina hampifondronana ny tanora ahatonga azy ireo atsiaro tena ho tompona andraikitra amin'izay ataony rehetra ity tetikasa ity. Voasambotry ny sampandrarany polisy misana ny adeloka bevava ao Anosy Omaly. Lehilahy iray mpisoloky mpiasan'ny fiadidinan'ny Repoblika izay milaza fa matafiditra mpiasam-panjakana tratra niaraka taminy ihany koa ireo namany mpiray tsikombakomba amin'ny Iona Saina. Maro lafy ny endrika fisolokiana hita eto Antananarivo ary misy ireo vosoloky amin'ny antapitrisany maro.
toa ity lehilahy iray voasambotry ny sampandrarany polisy misy sanany adieloka be vava ao anosy ity ambarany amin'ireo osolokiny fampanolo-tsain'ny filoham-pirenena ny tenany mpiasa eo amin'ny fiadian'ny repoblika ka afaka mampiditra mpiasam-panjakana ambony. Fanaony amin'izany moa zany dia angatahany CV ilay olona ary ampanantenany fa afaka herinandro dia tafiditra mpiasan'ny ministera na lasa direktera mihitsy ary moa no ampanantenany amin'izany ka miakina amin'le toerana izay tenen'le olona no montant ny vola alainy izay zany no fomba fanaon'ity lehilahy ity. Somary nanansarotra ihany fisamboarana azy satria navezivezy ny rahan-Tananarivo izay nefa ny velam-pandrika matipaika izay niarahana tamin'ny brigade criminelle 4e section dia tratra teny Soarano izy ary tratra niaraka tamin'ny teny koa ny namany ka rehefa natao zany fanadihadinan'ireo olona ireo dia nanaiky izy ireo an'izay zavatra nataon'izay ary. Niroso tamin'ny fisavana ny tokantran'ireto olon-dratsy ireto ihany koa ny mpitandron'ny filaminana ka nahita antota taratasy fangatahana asa sy CV iraikitapo. Rehefa nanontaniana ny tompon'ireo CV dia efa nanome an'ireto mpisoloky ireto vola mitetina 10 metsy sy 3 tapitrisa ariary mba hidirana ho mpiasam-panjakana. Fiara ho faina ihany koa no entin'ireto olon-dratsy ireto mba hinoana fa mpiasam-panjakana ambony tokoa izy ireo. Ity fiara ity izay mbola tsy voaefa ihany koa ny ofany raha nambaran'ny tompony. Ny mahakasika ireo nosy malagasy indray no entina aminao anatin'ny zanam-pandaharana afantaro amin'ny ity androany ity. Ireo nosy malagasy ireo izay manana anarana malagasy hatramin'izay 5 vitsy no mafantatra izany. Fantaro ary. Europa, Roan de Nova, Glorieuse ary Basasta India ireo anarana vahiny ireo no voatazona an-tsoratra tamin'ny nametrahany Europeanina azy. Portugais, Anglisy, Frantsay, fa taiza isika malagasy. Azo inona ve fa tsy nisy mpiandraika malagasy nandalo tamin'ireo nosy ireo mialohan'ny atongavan'ny Frantsay. Noho izany indrindra no nikarohana ny anaran'ireo nosy malagasy ireo ka nahitana nosy sambatra no nosy Glorieuse, nosy kely no Roan de Nova, nosy bedimaky no Basasta India ary nosy ampelany no Europa. Ny nosy ampela 330 km avaratra andrefany Toliary no lehibe indrindra amin'ireo nosy ireo ary manana velaran-tany 30 km toradro. Ny nosy kely na Roan de Nova no akaiky indrindra ny tany be ny Madagasikara ary 210 km monja avy eo Tamborano. Ny bedimaky na Basasta India no vondrom-bato tsy azon'ny olona anorenam-ponenana noho izy safodrano indroa isan'andro. Ny sambatra na Glorieuse 220 km atsimo antsinanan'ny nosy be akaiky kokoa ny nosy be sy ny tanjona Bobaomby na ilay fantatry ny maro hoe Cap d'Ambre. Ny 2 aprily 1690 ny vita soniny ny accord de coopération teo amin'ny Frantsa sy Madagasikara indrindra ny fanafoanana ny lalàna tamin'ny 9 aogostra 1790 nanambarana ny Madagasikara ho zanatany Frantsay. Ny omalin'io ny 2 aprily ny esoriny fanjakana Frantsay tsy ho isan'ny Madagasikara ireo nosy efatra ireo. Naverina nodiniana ny accord de coopération Frantsa-Madagasikara ny 4 Jona 1770. Ny 17 Febroary 1770 nanoratra tany amin'ny sekretera jeneralin'ny firenena mikambana ny Flodideratsiraka nampatsiahany zony Madagasikara ara-tantara amin'ireo nosy ireo. Novalian'ny Frantsa avy hatrany ny 10 Jolay 1770 izany raha namaritra ny zone économique exclusive na ny ZEE manodidina ireo nosy efatra ireo izy. Nahazo rariny teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena Madagasikara no ireo fenkevitra 430 tsipika 170 naneriny fivoriam-ben'ny firenena mikambana ny 12 Desambra 1770 izay manonona ireo nosy efatra ireo ho nosy malagasy. Mahakasika ny Orange Esport kosa indray fanteliny izao no andeha hiatrika ny lalao iraisam-pirenena any ivelany Iraiana tompo-dakan'ny Madagasikara amin'ny jeux vidéo PES 2020. Zava-dehibe io izy ny fiatrehana lalao iraisam-pirenena tahaka izao iarovana ny vonina pirenena malagasy. Fanampanazavana. Samy manana zavatra vaovao daholo zany entinanana firenena rehetrarehetra sady misy pays vaovao koa manao any ohatra hoe Algérie, Gabon. Pays vaovao zany tsy fantatra loatra hoe ohatrany style de jeu sy ny phase rehetrarehetra fa ny pays taloha efa fantapatatra mila optimiste foana moa zany fa
mila manana moral ambony be etra man'le déroulement tournoi satria tsy moramora le izy eo amin'ny defaut-ako farany resaka formation tsy naingérer tactique sy ny pression ambony be rehefa mizatra tanany pression isorana daholo zany ro sponsor rehetrarehetra Orange machine ary Madagascar sport dia miteny kely ho an'ny gamera malagasy rehetrarehetra hoe toy izy ny domaine misy ny domaine hainao amin'le sport fa malasa lavitra le izy. Totosa omaly tsalata teny amin'ny Insquare ambadibe ny Grand Défi Black Ball andiany fadimy. Nampiavaka ity andiany fadimy ity ny famarony ireo mpandray anjara sy ny lokany zaraina. Fanendiana. Ny talata 10 Desambra lasa teo no andro faharoa nanatotosana ny fifaninana Grand Défi Black Ball tetsy amin'ny Insquare ambadibe. Ity tournoi ity moa no andiany fahadimy eo amin'izay sehatry ny Black Ball izay. Ny sokajy ancienne génération no nilalao teto ka dia nitsinjara telo ireo club nandray anjara. Eo ny LLC, ISBC ary ihany koa ny Suprême. Nanana ny nampiavaka azy manokana ity Black Ball andiany fahadimy ity raha nambara ny mpikarakara. Nampiavaka antsika amin'ity tournoi 5e édition ity dia ny fanohanana angamba izay tamin'ity no ohatran'ny azo atao hoe mipetraka tsara ilay fatokisana nanomboka tamin'ny herintaona dia tamin'ity betsaka ny olona vonona nanohana anay amin'ilay tournoi dia ny loka moa tamin'ity ny tena hita mazava hoe misimisy kokoa noho ny tamin'ny herintaona. Raha ny tsikatra dia ambony ny tahampavitriana teo amin'ireo mpandray anjara ary dia misy mihitsy ara moa ny tanjona manokany anisany nanosika azy ireo andray anjara tamin'ity Black Ball andiany fahadimy ity. Nisintona club anay participer an'ilay tournoi zany dia indrindrandrindra aloha zany satria tianay ilay taranja fa indrindrandrindra ampisondrotra an'ilay taranja biara eto Madagasikara satria raha malala fa ny club anay dia joueur efa tranainy daholo efa nilalao plus de 10 ans daholo misy efa 15 ans ary 20 ans dia ohatrany hoe misintona ny tanora zany anampitra kefa sy andalina bebe kokoa ilay taranja zany. Mariana fa mbola mipetraka tsara avokoa ny teknika filalaon'ireto sokajy ancienne génération ireto. Ny alatsinainy lasa teo moa no nitotosaina ny an'ireo sokajy nouvelle génération ary mitohy izany fifaninanana izany io arivo io eny amin'ny Insquare ambadibe hatrany. Manentana foana ny olona hitonga hijery aty amin'ny Insquare ny phase éliminatoire dia amin'ny 21 ny phase finale any amin'ny Lasity Ivandry. Tsy diso anjara zany isika mpakafy biara sy izay maniry ny anatrika ity Black Ball ity fa dia afaka mifampitaona tsara eny an-toerana. Eny fa na amin'ny rahampitso alakamisy ihany koa ary dia mbola misy ny toy ny lalaon'ireo ancienne génération ireo. Tontolo ny kitra kosa indray manon ny lalan'ny bareny Madagasikara sokajy U20 izay mandray anjara amin'ny Kosafa. Tafiakatra amin'ny dingany manasa-dalana ny Malagasy taorian'ny fandresena ny ekipa pirenena Mauritiana omaly. Io ny nasaina. Rono iray, io no isanandavon'ny barean'i Madagasikara ny ekipa pirenena Mauritiana Club M omaly nandritra ny lalao farany ho an'ny fifanitsanana isam-bondrona ka tafakatra any amin'ny dingany manasa-dalana ny Malagasy. Teo amin'ny minitra 5 no nampiditra ny baolina voalohany ny Malagasy tamin'ny alalan'ny Arnaud. Other side the cross was delicious, inviting and the finish was so tactical. 12 minitra tsy farana ny fizaram-potoana voalohany no nanamafy ny fandresena tamin'ny alalan'ny VV. And Aristide was played onside by the Maurice. Tany amin'ny fizaram-potoana faharoa vao nanokatry ny Sawazy ireo ny Club M tamin'ny alalan'ny Moto. Ny fanindran-dalana tamin'ity lalao ity ny fiaonana teo amin'ny Bafana sy ny Lesotho izay nivoahan'ny Afrikanina Tatsimo mpandresy. Samy manana isa 7 ny Barea sy ny Bafana taorian'ireo lalao nataony saingy manatombo ny Afrikana Tatsimo amin'ny baolina maty ka ny Barea no meilleur deuxième. Araka ny fandahara ny Kosafa Cup U20 ifandora ny meilleur deuxième sy ny premier du groupe ka ifampikatroka ny Bafana sy ny Barea de Madagascar eo amin'ny dingany manasa-dalana izay ho tanterahana rahampitso amin'ny iray ora tolakandro ora eto an-toerana ao amin'ny kajany Koloma Stadium.
izay mandresy eo amin'ny rotota ifanandrana amin'izay tafavoaka eo amin'ny Angola sy Zambie amin'ny lalao famaranana. Deflection. Goalkeeper sent in the wrong direction and maresaka iraisam-pirenena na eo aza ny fanirian'ireo demokraty any États-Unis hanongana ny Donald Trump tamin'ny raharaha Ukraine nampiseho ny fahavononany manohana ny filoha amerikanina Donald Trump izy ireo momba ny libre échange amin'ny fifanankalozana arabaritra eo amin'ny États-Unis, Canada ary Mexique fanadina. Dingana iray lehibe indray no mitranga ny États-Unis tafiditra tanteraka ao anatin'ny dingana fanonganana ny filoha amerikanina Donald Trump omaly nanambary ireo demokraty fa fitaranana miisa roa no voatazona isan'izany fanapara-pahefana. Nampiseho kosa nefa izy ireo ny fahavonona ny aro ny fifanarahana libre échange eo amin'ny États-Unis, Canada ary Mexique, lalàna izay holanina amin'ny taona 2020. Raha tsy ivy nefa nandritry ny roa taona sy tapany no nisy ny fifanarahana mikasika ity volavolan-dalàna ity. Ity fariny izay milaza ny fampitomboana ny fifanankalozana arabaritra indrindra eo amin'ny sehatry ny fambolena. I Meksika sy Canada izay voasokajy ho mpiara-miombonantoka voalohany amin'ny États-Unis. Ity lalàna ity ihany koa izay isan'ny voalaza fa paikady iray nanalavirana ny Chine na ny antsoina hoe clause Chine. Ahafahana manakana ireo firenena roa ireo tsy hitady mpiara-miombonantoka afaka ankoatran'ny États-Unis. Ho an'ny Meksika manokana iray amin'ireo teboka azony tombony ny mikasika ny zoiasa. Raha ny fantatra, raha mpitaina tamin'ny lalàna nisy teo aloha, misy ny tsy fifandanjahana teo amin'ny resaka karamasiasa. Manomboka eo arak'izany dia hisy ny fanaraha-maso atao amin'ireo orinasa Meksikana. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Ankasiany ianao nanaraka izany soafa tsara atao tompoko. Hankatram 13 Desambra ho avy izao ararotiny fihenam-bidy miavaka amin'ireo entana maro isan-karazany. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.